Rabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manaraka an'izao fijoroana vavolombelona izao. Misy afatra anankiroa ry havana izay tiako tsipihana. Dia voalohany indrindra ho an'ny antso. Tokony ho fantatsika zanak'Andriamanitra rehetra, natsoin'Andriamanitra daholo tsika, ka tokony ho eritreretintsika tsara mihitsy izany fa tena miteraka aim-panahy lehibe ho antsika ny fahatsiarovantsika izany hoe izany ka natsoiny ahy amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy ny mahirak'Andriamanitra. Na dia tsy tahaka ny antsoiny an'i Paoly Apôstôly nisy hazavana be dia nisy fahitana be, fa tena aoko fantatrao fa raha mbola zanak'Andriamanitra koa ianao dia nandray antso ianao. Ataovy mihitsy izany izay hankafizanao an'izany hoe ny antsoin'Andriamanitra anao izany, ary aza mitsiriritra ny fomba ny antsoina ny hafa ianao. Ny afatra faharoa, rehefa manaraka tsara ny feon'i Jesosy ianao ry havana, dia tadidio fa tena miditra tsehatra io Andriamanitra io, ary manantanteraka tsakany sy andavany teny rehetra izay voalaza ny ao anatin'ny soratra masina izy. Fitaovana fotsiny ianao, fa Jesosy mihitsy ny tena tonga manao le asa. Tena miasa io Jesosy io. Rehefa mitory teny ianao ohatra, izy mihitsy ny tonga any amin'ireny olona nitorenao teny ireny. Na dia tsy hita masonao azy izany dia tadidio ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy andrainareo no miteny ao anatinareo, ary Jehovah ny miady fa ianareo angina. Tamin'ny fotoana amin'izay niaraka ny vavaka izay tao anatin'ny tokantrano anankiray, dia rehefa ny vavaka sy nira fideranan'Andriamanitra izay dia nahatsiaro mihitsy izay tao anatin'izay ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia kanjo nisy ankizivavy anankiroa izay izany tary amin'ny efitra ilany tary, tsy niaraka ny vavaka taminay fa takiritsika ao amin'ny efitra ilany eo izany dia mihaino anay mivavaka. Dia memetorany teo zareo maheno anay mivavaka le mibebaka dia ohatr'izany. Kanjo tsy tapitapika izay tao anatin'ilay tena izay mivavaka iny dia nirohatra ny hazakazaka niditra tao amin'ny efitra nisy anay zareo, sady nangovotra be. Tena miseriny mihitsy izy io vavaka ataonareo io, fa tena izay ozy izy memeanareo tao ambadika tao dia nisy fahazavana be niditra tapika ozy izay avy any am-baravarakely. Tsy fantatra hoe misy inona fa tena ny herin'Andriamanitra izany niseho taminy. Fotoana anankiray izany raha niasa tamina demoniaka ao anatin'ilay asa mihitsy ilay mandroaka devoly iny, manamaly moa ilay devoly izay tsy hivoaka, izay tsy handeha. Dia izaho moa tamin'izay fotoana izay izany dia izao no teneniko tamin'ilay devoly hoe tsy maintsy mandeha ianao, tsy hitanao nga io Jesosy io izay mandroaka anao io. Hitako io izy fa izaho tsy handeha, hitako tsara mihitsy io Jesosy io mitondra lakroa io izy mazava be io, tsara dia mikikika amin'izay izy, maya ozy izy, sady hita ny volony. Dia nivoaka ilay devoly tamin'izay fotoana izay. Ray mandeha koa raha niasa tamina tovovavy anankiray tao Ankadifotsy, dia ao anatin'ilay izaho mametra tanana amin'ilay olona iny mihitsy dia nihiratra ilay olona. Dia gaga be ahako, vita ny asa dia nanontaniako hoe fa manino ianao nihiratra? Fo nametra tanana tamiko ianao izy dia tonga dia niova fa tsy ianao nitako. Fahazavana nameraperatra be ozy izy dia Jesosy niteny tamiko aza matahotra ianao fa momba anao zavatra nitranga tamin'izay fotoana izay ry havana, hanala fanadinana io ankizy io tamin'izay fotoana izay. Vokatr'ilay nisehon'i Jesosy taminy tao anatin'ny asa fametrahana-tanana dia afa-panadinana izy bakalorea izay natrehany tamin'io fotoana io. Nisy anankiray koa témoin de Jéhovah izay tamin'ny voalohany dia izao no nataony hoe tsy fantako izay nanesika nanatona ny asa fametrahana-tanana eto, fa izaho aloha izy dia tsoriko aminao fa izaho dia tsy mino, satria izaho témoin de Jéhovah tsy mino an'izany hoe mbola misy ny fahagagana sy ny fanasitranana izany amin'izao fotoana izao. Toy izy miantso azy hoe fa inona no mahazo anao nefa? Izaho izy marary, ilako ankavanana rehetra iny manomboka any amin'ny lohako ka hatrany amin'ny tongotra dia marary, malemy indraindray tena tsy zakako mihitsy. Nefa ozy izy izaho tena témoin de Jéhovah, izaho tsy mino araka ny fampianarana menanay fa tsy misy intsony izany fahagagana izany, fa tsy haiko izay nahatonga nananatona teto ozy izy, ohatra misery mitondra anahy eto. Izao nataoko taminy hoe raha tsy mino ianao dia tsy afaka manao ny aninona anao koa, tsy afaka hiasa aminao na hametra tanana aminao, fa vavakintsika dia afaka mandeha ianao
zaho sisy tsy andeha izany matoa tonga eto sisy dia tena tsy aleto raha tsy hametrahanao tanana ka raha ohatra hoe ianao tsy mino dia tsy afaka manao an'izany tsy afaka mametra tanana aminao fa izay mino ihany anio no ahitany voninahitran'Andriamanitra ka anjaranao sisa fa izay dia eny araho sisy matoa aho sisy tonga eto izany dia mino fa tena Jesosy nitarika ahy eto dia manaiky aho sisy. Tena manaiky ianao eny vavaka ho anazy amin'izay sady nametra tanana taminy dia izao nataoko an' Jesosy hoe porofoy amin'ity mpanomponao ity fa mbola manasitrana ianao Jesosy dia nataoko moa ny asa vita izay tonga ny alarobia ny ampitson'iny dia nijoro vavolombelona tery amin'ny micro tery izy ny esana ho malo izy dia nitantarahiny teo izany ilay zavatra niteneniny dia vita izay ozy izy dia mbola narary ihany ny ilako ankavanana rehetra na dia nody dia tsisy fiovana akory tonga tany an-trano dia ohatran'ny sorena ozy izy hoe inona koa ary nandehanako teny so mbola marary ihany ahako sisy akory ilay fanasitranana dia nefa ozy izy ohatran'ny sady nieritreritra ihany hoe inona koa ary tiadalako ity fa inona angamo izany fotony Jesosy fa izany eny tsy mihina fona indray aho izy mifona Jesosy fa za mametsiny anao nefa ny tena marina nefa nanaiky aho fa tena mino anao a Jesosy na dia tsy sitrana ary dia natory aho izy tonga ny ampitson'iny dia mifona dia ny asa dia rehetra taitra be izy dia efa mivoaka an-trano aho way nanjavona tsy nisy ny aretiko na andritra nefa nandritra ny taona maro ilay ilako ankavanana rehetra marary tsy mijanona na inona fotoana inona fa taorianan'iny no ny foany marainan'iny nanomboka teo dia tsy narary intsony hatramin'izay izany dia voninahitran'Andriamanitra rery ihany Andriamanitra izany miasa ao anatin'ny fametrahana tanana ary tena Jesosy mihitsy no miasa fa tsy olombelona.